Commune Rofo no nanatanterahany primature lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany fitokanana ny zava-bita ny alarobia sy ny lakamisy lasa teo. Isany amin'izany ohatra ny tao amin'ny commune alarobia Vatosola ary ny tao Mantasoa tao. Mamitana ny vao ravaka Andriamanalina eo amin'ny sarany primature lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany. Mitotaly 2.20 tapitrisa ariary ny tetibida no rafototra fitasa telo notokanana ny alarobia lasa teo teto amin'ny commune alarobia Vatosola district Andramasana faritra Analamanga. Isany notokanana teto ny birao manokana ho an'ny omby ny kianja lehibe filalaovam-baolina ary ny EPP ao Antambo ahitana efitra roa. Ny primature lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany no namatsy ara-bola ny fanamboarana ny fototra fitasa ka ankoatran'io ny fandraisana anjaran'ny commune sy ny faritra Analamanga. Ny fampiarana ny tena fitsinjaram-pahefana ny fanovana entana eto amin'ny firenena amin'izao ka nafana navita ireo fototra fitasa ireo hoy ny Prime Ministre lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany Andriamatoa Ajo Andriananarivelo izay nanatrika izany lanonam-pitokanana izany. Marina tokoa fa nisy mifanampiana namena ny ben'ny tanàna sy ny tompon'andraikitra taty isorana azy ireo satria zareo no mitatana ny vola dia nantanteraka ny asa. Raha ny fanarahana dia asa vitsivitsy ihany no tokony atao kanefa no ny fehezahany ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina dia araka ny fanazavany teo dia henonareo fa nahavitany asa hafa ilay izy. Zay ny fanovana tiana hoentina eto amin'ny firenentsika. Omena ny tompon'andraikitra ty fotony ny vola ary zareo no mahafantatra an'izany etaeta mba hoka ty izany. Fangatahana nataon'ny ben'ny tanàna raha nandray fitenenana teto ny fanamboarana ny lalana izay ratsy dia ratsy tokoa satria efatrora ny faharetan'ny lalana raha toka 70 kilometatra monja mialana Ambatofotsy no makany. Omaly dia nanatanteraka izay hetsika fitokanana fototra fitasa izay ihany koa ny Prime Ministre lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany ka teny amin'ny commune Mantasoa indray nanatanterahana izany. Fantatra ary fa tsena manara-penitra no nitokanana tamin'izany ary fa matsimbola avy amin'ny primature lefitra no nentina nanamboarana azy. Ankoatra tseny io dia vita ihany koa ny lalana rarivato miazo ny hopitaly ao Mantasoa vokatra ny famatsimbola ny FDL na tahirim-bola ny fampandrosoany fotony na azo kianja filalaovana basket ihany koa i Mantasoa.